Manatra ny araba dokolasy tokovavy ary manasanao hanaraka hatramin'ny farany indray ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra ma-TV ny trangana kolokolo tany amin'ny faritra Atsimo andrefana izay voaterina nandraisana fepetra dia nazahoana akony ary hoentina aminao ny tatitra izay ny fanohan-kevitra no entin'ireo olom-pirenena samihafa ihany koa dia hoentina amintsika orinan'izay rehetra izay ny sehatry ny fanomanana ny fifidianana nitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny fifidianana communal izay tokony ho tanterahana ny KMF Knoe izay isan'ratsa mangaiky iray mpanaramaso ity fifidianana ity sehatra sosialy kosa indray ho an'ny eto Antananarivo renivohitra ny fantapahana ilay tetezana kely etsy Ambodiroatra izany izay niteraka fahatapahan'ny rano ho an'ny faritra maro samihafa ho an'ny teto an-drenivohitra sy ny manodidina. Olona fito no nahiditra ponja noho ny raharaha kolikoly tany amin'ny faritra Atsimo andrefana iny farany herinandro laza teo. Raha ny vaovao azo moa dia piasan'ny sampan-draharaha-paritra misahana ny fampianarana izy fito ireo. Fanomezana vahana olona manokana amin'ny tolotra fifanaraham-baro-panjakana 3 mitotaly 720 tapitrisa ariary. Fanodikodiana-mbola panjakana amin'ny tentina 820 tapitrisa ariary. Osika sy fampiasana osika taratasy panjakana na ahafahana namoahana vola panjakana no anenjehana olona 9 tao amin'ny sampan-draharaha-paritra misahana amin'ny fanabeazam-pirenena tao amin'ny faritra Atsimo andrefana amin'ny farany herinandro lasa teo. Ny Bromalo tena miady amin'ny kolokolo na Bianco no nanao fanadihadiana ary avy hatrany dia napita ny valo fanadihadiana tany amin'ny fitsarana ho Toliary tamin'ny alalan'ny fitanana tsoratra nalefa ny 2 volana Septambra 2024. Raha ny fanazavana azo dia 7 amin'ireo olona voapanga no nahiditra ponja avy hatrany taorian'ny fitsarana ny zoma lasa teo. Tafiditra tamin'ireo olona voapanga ireo ny talehan'ny sampan-draharaha-paritra misahana amin'ny fanabeazam-pirenena tao Atsimo andrefana. Marihana fa tamin'ny taona 2024 no nitranga ity raharaha ity ary tsy nisy hita ireo entana izay lazaina fa mividiana tamin'ireo vola panjakana ireo. Anisan'ny antony nanaovan'ireo voapanga osika ny taratasy milaza fa nanatanteraka ilay tsena panjakana ka nahafanana azy ireo vola tapitrisa maro ireo. Ny iray amin'ireo olona voapanga dia mbola nanatanteraka iraka ivelan'ny faritra Atsimo andrefana araka ny voalaza ary tsy nanatrika rahateo ny fitsarana tamin'ny zoma fa 3 volana Septambra lasa teo.